Farampitsimono ifarana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana ny Parlementaire ho aneo anivon'ny CT de ny maraina no anaovana ny lanonana famaranana izany raha toka ny tolakandro kosa izany ho aneo anivon'ny CST. Ny fifidianana solombavam-bahoaka kosa no tokony hirosoana araka ny hevitr'ireo parlementera voafidy ara-demokratika farany teo izay nivondrona manoloana ny fihitsoky ny toedraharaham-pirenena. Nanao fanambarana tokoa moa izy ireo io tolakandro io teny amin'ny lampam-panjakana teny Tsimbazaza. Harantsika moa ny fanazavana izay entina andriamatoa mananjara fihitsoky eo ambony micro andova ramanantso sy mamy hirosoana io. Efa hita fa ny olona mipetraka ankehitriny zany dia ny olona mifilatsahan'ny filoham-pirenena. Ka raha ny faniriana sy ny feo regnina efa amin'ny district misy anetsy araikiraiky manerana Madagasikara efa maniry vahoaka izy fifidianana. Ka ny eritreritray zany fifidianana solombavam-bahoaka ataoko tsy miteraka problème sady akaiky vahoaka igny no hitondra afatra itokisana. Fa na io olo taregnan'olo zany tsy misy mihitsy zao ito. Dia fifidianana solombavam-bahoaka atao raha mipetraka ny fifidianana solombavam-bahoaka lagny député mipetraka ny gouvernemanta mipetraka ny premier ministre ka zay efa androm-panjakana roa sady efa voavahan'ny olana zay. Dia io ndraitsika miandry zay fifidianana fon'ny république manaraka zay tsy misy olana no alefa ary eritreretiny efa magnano le crise. Ny sakina zany mazava amintsika itsy andany moa ny fiziriziriny communauté internationale amin'ny fanapahan-kevitra tokony raisiny gasy. Raha izany élément roa zany mety mbola maharitra be fa mana zany. Zao ndray hoe amin'ny 6 jolay ndraiky vao tonga, amin'ny 12 ndraiky vao mirava, tsy mbola tapoka koa mbola fampitiniana. Noho izay zany aloha zay tokony vita aloha atao. Maha-olombelona zany efa tafiditra lalina loatra zany fahantrana amintsika ito. Raha ohatra iziriziry amin'io filoham-pirenena io ihany atsika dia ohatra mamoy ny vahoaka nefa ny vahoaka ny tokony fanjakana. Tokony jerentsika aloha vahoaka reo ary zay antony nanaovana fifidianana anty solombavam-bahoaka ty tokony alefa aloha amin'izay fotoana zay tonga dia mivahany ny olany ary miangavy zay tsy raha hoe zahay zany tsy hoe manohitra zay tapaka ny communauté internationale fa miangavy mba hijery ny zava-misy.